Falimerabanao mahita an'ity olona tsara ity indray dia mankasitraka foana manaraka tsy tapaka. Andao isika hianatra andika-teny anatin'ity vidéo ity. Ohatriny ahoana no miteny hoe j'en ai marre de, na ihany koa hoe lehibe aho manao an'izao zao na hoe lehibe an'izao aho. Tadio amin'ny teny anglisy misy anankitelo afaka andikanao azy. Voalohany I'm tired of. Faharoa I am fed up with. Ary ny fahatelo farany dia I am sick of. Izany hoe le voalohany dika hoe leo, le faharoa hoe lehibe, le fahatelo tena lehibe mihitsy. Rehefa mametraka verbe aorinan'ireo ianao dia tsy maintsy ing foana. Na ihany koa tsy voatery ho verbe no apetraka ao aorinany fa non ihany koa. Andao ary hijery ohatra. Lehibe aho miandry bus. Joana amin'ny teny an'izay. Raisintsika ohatra le voalohany hoe I am tired of, dia le verbe ing waiting for a bus. Wait for a bus midika hoe miandry bus. Raha ataontsika non indray arany, lehibe an'izany feo izany I'm fed up with that nose. Dia ohatran'izay no fandikana azy amin'ny teny anglisy. Raha azonao ary izay dia afaka dikanao amin'ny teny anglisy ireto fehezanteny manaraka ireto. Lehibe miandry anao. Faharoa, lehibe amin'ilay jiro tapaka.